Ravina malalo amin'ny tompo ho aminareo manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika dera sy misaotranao manankarivy zay raha eo tahaka ireo olona zay fa mankalaza anao isan'andro an'andro eo anoloan'ny seza fiandehananao amin'ny mahombyvonjy azy. Zay koa efa novonjenao afaka tamin'ny fotanay ka efa nasandatra ho tonga zanakao tamin'ny alalan'ny sakaloto amin'ny batisa. Dia raha nende naranao tompo no zany fitiavana zay nasehonao taminay zany. Ndreto araka izay manavao ny fanoloran-tenanay amin'ity andro an'ity mba anaiky ho irakao sy anao zay sitraponao amakivaky ty tontolo andro ity. Dia vokisy ny teninao zay mahazonay hery sy faherezana azonay manao ny sitraponao rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany. Amen. Amin'ity andro talata 14 septambra 2024 ity ravana dia ny filazantsara Akijona toko 7 andiny faharoa-roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo no anjara mofonaina amintsika. Jona toko 7 andiny faharoa-roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany ary niarany toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jona koa nanao batisa teo Ainona akaikin'ny Salema satria nisy loharano maro tao. Fanakany ny olona ka nataony batisa fa tsy mbola natao tao an-tranomaiziny Jona. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana ary tonga tanan'ny Jona ny mpianany ka nanao tamin'ny hoe raby eo lay tany Jordana tany an-dafin'ny Jordana zay lay tany aminao tany an-dafin'ny Jordana zay nambaranao indro manao batisa izy ary ny olona rehetra manatona azy. Jona malaka nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy mena zay tsy misy olona mandray na inona na inona raha tsy mena azy avy anan-danitra zany. Ianareo no vavolombeloko fa izao tsy izao ny Kristy fa ny rahana ieloha azy ihany aho. Zay manana ny ampakarina no mpapakatra fa ny sakaizany mpapakatra zay mitsangana sy meno azy dia mifaly-ndrina no mifehy ny mpapakatra. Ary efa tanteraka izany ny fifaliko izany izy tsy maintsy mitombo fa zaho kosa tsy maintsy mihena. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny asa nataon'i Jesosy sy ny asa ataon'ny Jona mpanao batisa ampitahain'ny olona. Jona mpanao batisa dia samy laza hoe ianareo ny vavolombeloko fa hoy zao tsy izao ny Kristy. Ny rahana iloha azy aho. Zava-dehibe ny batisan'i Jona satria tondra fanadiovana sy famelan-keloka. Ary mbola zava-dehibe lavitra koa ny batisan'i Jesosy satria batisa amin'ny afo sy ny fanahy-masina. Ary ny tena andrasana amiko sy aminao teny hitomboantsika ho amin'ny fahatsarana, androantsika lalina kokoa ho amin'ny fankatoavana sy ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra ny hitomboana amin'ny fahamasinana. Eto Jona mpanao batisa dia niteny mihitsy izy tsy maintsy mihena fa zaho izy tsy maintsy mitombo fa zaho kosa tsy maintsy mihena. Jesosy avelao hanao ny asany mba hitondra fiavoazana sy fanavoazana ho amiko sy aminao fa izy ny tena mahay mampandrosantsika amin'ilay fanjakana ny voninahitra. Izy mantsy ataon'ny filazantsara Jona ilay lalana sy fahamarinana fiainana. Tsy misy makana amin'ray raha tsy an'ilay lalana. Izy koa ilay vavady raha izy no diran'ny olona sy voan'ny olona dia ahita hanina izy sady vonjena. Eto tena zava-dehibe nataon'ny Jona mpanao batisa. Nefa mbola zava-dehibe lavitra noho izany nataon'i Jesosy ka avelao Jesosy mitombo aminao sy aminao amintsika rehetra mba mona antsika koa ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy mitomba ary sika tsy maintsy mihena. Dia mitombo amintsika ny fahatsaràn'Andriamanitra sy ny asa amin'ny fanahy masina zay mahay mampahery antsika anaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia ho zany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa
tsy mitsahatra ny manolo lalana anay ny teninao, ary indrindra mampahirana ay mba azonay manohatra any ny fankataovana anao Jesosy sy manaraka anao. Akana amin'izy moa zay fa ianao ny manana ny teny fiainana manak'izay. Tokanao Jesosy hitombo aty anatinay fa zay kosa tsy maintsy hena fa ianao kosa tsy maintsy hitombo. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny naranao ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny tia-tany tahaka ny an-danitra, minaniny anina sazo anay ary mamila ny elokay tahaka na milana izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amin'ny izao tsodrano tononona amin'ny naharay zanaka fanamaso zao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra ireo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantso anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.